Isoran'ilay nahary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao zoma 9 oktobra taona 2024 izao tafaraka isika eto amin'ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MPS Anosipatran'izany ary arahanao ihany keo amin'ny Radio Maday FM 100.8 arahanao amin'ny MPS Radio FM 95.4 ary amin'ny alalan'ireo tambajotra maro samihafa ka na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anterina ny araba ampirarintso ho antsika mianakavy ka ny firariana teny hoe mba samy ahazo ny anjarany tandrifiny isika rehetra tsy misy akanavaka mihitsy ao anatin'izany fanarahana ny fandarana miara-manonja izany. Iaraka eto isika mandritra ny ora roa mahery ary ao anatin'izay no hitondrantsika famakafakana sy fanehonkevitra maro samihafa fanazavana ny zavatra izay everina fa manjavozavo tsy fantatsika vahoaka satria itony fandarana miara-manonja itony dia singa anankiray ihany, fitaovana anankiray ihany ao anatin'ny maro hoentina mampahafantatra ny besinimaro ny zavatra tokony ho fantany antsoina hoe olo-pirenena satria raha mbola mitabataba isika hoe mandala ny demokrasia ny firenena malagasy dia manana zofeno ny piraitanindrazana ahafantatra ny zavamisy sy ny zavatra marina fa tsy hoe ny ampahany ihany fa tsy hoe izay vaovao mapetipeteny anina ihanina raisatsy ihany no atolotra fa mananjo afantatra ny maro na amin'ny lafiny rehetra mihitsy isika mianakavy. Izay no elana tokolasy tongo vavy fahiditra amin'ny antsipriany isika eo moa ny namana faniry razafy manantany izay miaraka amin'ny tenako eto amin'ny fandrindrana kapabeny ny fandarana eo ihany keo ireo teknisianina marobe ao ambadika ao teknisianina na amin'ny alalan'ny radio ny amikirakira ny resaka televisionna teknisianina ihany keo amin'ny resaka momba ny fampitana ny sary sy ny feo amin'ny alalan'ny tambajotra dia eo ireo namana marobe ireo dia tolorana fisaorana sady izy ireo satria tena zava-dehibe tokoa ny asa izay ataon'izy ireo satria raha iteniteny eto ary zay kanefa tsy tonga any aminareo ny sary sy ny feo dia tsy isdikany izany rehetra izany ary dia isaorana ihany koa zany ianareo ampiaino sy pijery manaraka satria raha tsy eo nareo dia hitory-teny any anefitra fotsiny izahay sy ireo namana mpisehatra eto amin'ity miara-manonja ity. Eny ary tombolasy tompovavy efa eto namana faniry fa dia hiditra amin'ny tsipriany isika resaka baolina dia inona moa zany fa dia resin'iray lay barea zany hoe efa azoazo atsaina ihany izy io fa tsy nasiana resaka be moa satria mbola taloha amin'ny baolina ny omaly fa dia iny ny arahantsika nanaraka iny le izy be dia be ny resaka azo resahana mombaly na tonga ny faharesena kanefa rehefa tena hitsina ny resaka dia tsy mahagaga raha toa ka resy isika faniry. Eny ary dia miarabanao rena rabe mananjara miaraba ny mpiaramiasa namana rehetra ny teknisianina zay ao ambadika ao efa maraindraina dia efa mikofokofoka manao ny ezaka rehetra ampifandraitsika isa-tokantrano ny any ivelany sy ny eto atanindrazana dia anaovana ny kopakopa-tanana naizanaiza misy atsika rehetra ary dia anaovana ihany koa ny kopakopa-tanana manokana ho an'ireo rem-pianakaviana zay manafatra atsika ny milalana eny rena hoe mba meo kokoa zay dia marobe ianareo fa ny anavaka an'le anarana dia sasahirina kely ihany renefa dia atao faobe na nineona teny akadimbahoaka teny na nineona teny bypass teny omaly zany resako zany na ny teny Andravoangy na ny tety akady fotsy na ny teny 67 hectara misy rem-pianakaviana marobe tena meno antsika dia kokoa daholo atsika mianakavy dia misaotra indrindra mifakahirezana sy mifakafizana ity fandarana miara-manonja sy ny ekipa miara-manonja ray manontolo ity miainga avy amin'ny MBS radio sy ny Radio Mada. Baolina kitra tokoa rina ary dia imo zany efa napozina tsy napozina fangaroaro daholo le izy fa mbola ho avy eo koa moa zany solo-mavimoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika faharoa zany na boribory tamin'ny faharoa rastany mba hiresadresaka amintsika resaka baolina zay alohany tena hiresana amin'izay loha hevitra zay efa nomany eo zany satria tamin'ny herinandro ity dia ny resaka vary ny filoham-pirenena faran'ny herinandro teo
de aleo ny olona mpikirakira an'izany mihitsiny mahay an'izany mihitsy no akarintsika ary ho antanitsika ny heviny mahakasika an'iny vary zay nafarana nyresan'ny filoham-pirenena sy ny hoe fambolem-bary ao anatin'ny roa taona ho an'ny eto Madagasikara de iresaka ny député Rastany mahakasika izay tsika de mbola iverenantsika ny resaka téléphérique fa le baolina omaly rina raha naovana tsidipalitry ny 420 ora de azo lazaina zany fa tena hoe nanao ny tsy ambinitsika sur le plan technique angamba raha zay ny lazana azy mba netinety ratsy ihany ny composition zay najoro mpanazatra zany fa le arbitre koa mangalatra eny iny zany tsika zany lasa raha ny tena marina zany de lasa nidona tamin'ny ekipa 7-12 tsika raha 1-12 ny tena ambonikandro iza le 7-12 1-12 le RDC de nampin'ny arbitre telo zany zay zany tena marina de lasa 7-12 am 1-12 tsy niady le baolina omaly zany satria nanampitosika be le arbitre zany ho an'ny zareo RDC de lasa 7-12 izy tsika 1-12 tsika mantsony nangalarana le tamin'ny RDC sy Paria le tany Egypte tabataba izy tamin'le hoe penalty tamin'iny de raha ny zava-misy zany omaly zany am'le lafiny teknika fotsiny aloha nresahantsika zany tsika tsy mbola ilaza ny fikarakarana sy sisa firesaka an'izay rina rehefa aveo fa ny lafiny teknika zany de azo lazaina hoe tsy de nasosotra ihany le composition zany satria niezaka zany nametraka n'lay bandy kely zay tokony hipetraka amin'ny toerana mety aminy zany ny mpanazatra zany rehefa naka lesona tamin'ireo lalao roa zany zay efa nandraisantsika anjara ho an'ny andro voalohany sy ny andro faharoa fa ny fanakianana betsaka atao anatin'izay fotsiny de hoe somary efa mavesatra le mpianatra tsatokazotsika zany ny performance ny taorina ny canne zany 2019 de efa hita le fienana zany ho an'ny Melvin Adrien zany de eo no nametrahan'ny olona adevitra ny amin'ny hoe maninona ny tsy ajoro Mathias zay efa milalao anivon'ny Paris Saint-Germain zay tena efa manana zay contrat zay maha-professionnel zay na inina zay anisan'ny mpianatra tsatokazo efa mamiratra zany ho an'ny eto Madagasikara zany fanamariana zany fa eo ihany koa le fampijoroana lolarana zany somary mavesabesatra izy mpilalao an'ny Belgique any ary tsy de tena nahitana fahombiazana firy zany Hakim Abdallah de zany tondrany rehetra fanamarina fa ny akoatran'izay de tena hita mihitsy hoe mbola ao anatin'ny herin'ny tsara nafinaritra nijery amin'ny mamjery omaly tena mamony tena mihitsy tao amin'ny vodilarana ry metanira tahaka ny mahazatra antsika ry papasy moa iny combatif be iny zay tao amin'ny vodilarana de nety tsara ny filaharana tamin'ny Ryan Ravelson tatia kavita tia tao ampovoany dia hita tsara mihitsy patron d'équipe ny Yamada Ibrahim zany bandikely nambotra kely zany ary nisongadina tany amin'ny akademiny antsika rina reny zany tena hoe ohatran'izay le baolina kitra mila fanomanana lavitra be niaraka andry Carolis zany ry Delors zany ry Sedera tamin'ny fotoan'androny zany de mbola ao anatiny zany ry Amada Ibrahim zany patron d'équipe teo ampovoany teo de tsy mifanalavitra azy teo aloha kely teo njiva zay tena hoe mpilalao malagasy zany zany eto taorina ny nandehana tany ivelany iny de afaka nijoro zay zany nijoro voalohany zany injiva tamin'ilay omaly iny de mba nahitana endry dalao izy satria afaka mba mifelalao ihany tsika zany indrindriny tamin'ny fizara-potoana voalohany fa teo amin'ny famonom-baolina no ananantsika lesoka hatrany zany rehetrarehetra zany laposay omaly vao tena hita le filalaoany zany par rapport an'ilay maromaro hatramin'izay satria de tena afaka nampiseho maizy azy izy fa zay zany moa le famonom-baolina ny lesoka ao antsika le fampivondronana ihany koa tena tsy ampy raha ara teknika daholo zany resantsika zany satria tsika ve hiatrika lalao tena iraisam-pirenena ngeza be fifantsana mondial ny olona manomanam-bolana itsika ray andro roa andro melohan'ny lalao zay vao tonga ny toerana amin'io tonga ny toerana ihany ko tsika ny tabataba ny ray aman-dreny ary zay mihitsy manko le zava-misy rina tena le ady mpivady zany misy fiatraikany any am'le zaza le izy raha ohatra zany tokatrano misy nitondrantsika an'io resaka baolina kitra io de le ady mpivady zany io manko tsy mipoaka foana le ady mpivady raha tsy ndeha hanala fanadinana le ankizy eo zany ny tena olana am'ty raharaha ty ary ohatra misy endrika fanahinina le izy indraindray mba hamezana tsiny an'le mpampianatra hoe le mpampianatra mampianatra an'le ankizy ny tsy mahay zay hanala fanadinana nefa le mpampianatra zany ataontsika hoe le coach Eric Rabesandratana mba misy effort ihany entina de le mpivady miady tsy te ho tompona andraikitra mihitsiny
miaraka am'lay dadabe sy ny sisa zany le mampiady an'le mpivady satria zay mihitsy io le dadabe sy le bebe mampiady an'le mpivady ao anatin'le tokantrano de tsy te ho tompona andraikitry n'le fahavoazan'le kizy tsy afa-panadinana izy fa le mpampianatra no mentsiny le mpampianatra zany hoe le kotsa no mentsiny de ny raharakopana andray esory ihany io hoe tsisy laivana an'io sitsy eny e misy responsabilité foana ny kotsa ny ohatran'ireny fa azo ditsy hita ao a ny fanakorontanana na nataon'ny fitondram-panjakana an'io fédération an'io barea io azo ditsy hita ny lalao zay nafanandranantsika tamin'ny tanzany mbola nentinareo ny salega sy nampinanareo sakafo be teny avolo reo barea reo ary mbola nentinareo nanao selfie tsisy mise au vert tsisy préparation physique sy morale nataonareo ho an'ireo boakely reo fa nentinareo tany de rehefa tsy naomby izy tamin'ny matsa natao teto tamin'ny andro faharoa de le Eric Rabe Sandratana no nahazo ny kanota tamin'izany fotoanandrano de io ndray io izy am'izao fotoana zao alavay tsy mba nampiripirimina tany le assemblée générale zany fa tonga de napoka le assemblée générale nefa fantatra fa isy matsa ho ataon'le barea miteraka zany zavatra zany déstabilisation an'le joueur miteraka zany rehetrarehetra zany resaka orooro ara-tsaina sy ara-batana ny amin'ny hoe de ahoana tokoa manko zay ity zany iady de aninona fotsiny de marina fa mifonsa le boakely omaly fa raha performance aloha zany niezaka zareo ny individualisme moa mandeha eny any taratra zany naseho an'le bandikely ny lalao fa raha tena an'le hoe nampiseho an'le endry dalao efa mety tsara ihany fa hita ihany hoe navesatra teo ny pression teo ihany koa ny atsaina maro samihafa teo ihany koa le tsy fahampiny ny fikarakarana de iny ny zava-misy résultat ka ny baolina de tsisy zavatra tongatonga ho azy tsy mibaolina rehetra fa ny zavatra rehetra mila fanomanana ny zavatra rehetrarehetra ary mila fandraisana andraikitra tsara ho tomombana zay no azona résultat fa tsisy résultat ilatsaka moramora akoatriny efa nambarany député Rastany hoe misy chance io misy vitana io de zay fanomanana sy ny traika efa miaraka amin'ny vitana zay zany tokony ifanambony zany fa ny ety amintsika koa moa efa tsy anjary koa inge ty fitondrany ty efa totombitana mihitsy de lasa mitarika any amin'ny zavatra rehetrarehetra le izy de mampalahelo le barea atsika Rina Rabe Mananjara eny ary marina daholo zany tenin'ny faniry zany fa any any tiako amafisina aloha zany eo am'le fitantanana mihitsy alay tontolo amin'ny baolina kitra eto Madagasikara io zany zao mibarea resy intelo misesy ninninona fanazavatsika aloha de io résultat io no hitan'ny izao tontolo zao ny zava-misy eto amin'ny firenena no hitan'izao tontolo zay vao navita kianja tsara be tokatoka nanisany kianja tsara indrindra ty amin'ny ranomasina indianina zao hoe sinsise dia ny sononona nanamboatra azy de tena navita zavatra be mihitsy ny tao Madagasikara vao nandeha nefa le ekipa pirenena de resy tao amin'le kianja lazaina hoe tsara tare nandeha indray ny deuxième match tany Tanzanie mbola resy ihany nandeha indray ny troisième match omaly mbola resy ihany ary tsy navaky atody mihitsy ny résultat zany no hitan'ny olona na inninona tenentsika fa ao ambadika zay rehetrarehetra zay ho antsika malagasy dia mahafantatra tsara hoe misy tsy milamina ary tena tsy milamina ny fitantanana amin'ny baolina kitra eto Madagasikara matetika mantsika de miresaka olona raha vao misy zavatra hoe problema de olona no ao an-tsaina mety tafiditra ao zay fa ny tena marina de hoe ilay système tokony hipetraka ny tokony ho izy no misy mifanitsaka zay foana zany neto Madagasikara tsy vita mifanitsaka mihitsy ary Rina fa mangalatra andraikitra mihitsy zay mangalatra andraikitra mifanitsaka misy teny hafa be deabe azo hoe misy mangarom-bilany andraikitry ny hafa ry de idirana misy mangalam-pinana tsy haiko zay hoe vocabulaire mahalaza azy fa zay no misy eto Madagasikara satria maninona ianao zany rehefa mipetraka amin'le andraikitra ao dia nohon' le fihetsem-po tsika malagasy koa moa amin'ity fihetsem-po ty atosika le fihetsem-po de mahita zany hoe ohatra misy tsy mety atsy amin'le andraikitra ny sasany atsy de tsy matatsy zany fa tonga de andeha ho tsaingoako misy andeha ho baikoko andeha ho tsindriko andeha ho ataoko an'izao andeha ho ataoko an'izao izay ane no tena mahazava-dehibe ny antsoina hoe
séparation de pouvoir raha amresaka fitantanana ny raharaha-pirenena na amresaka fitantanana fanatanjahantena ao anatin'izany na fiarahamonina amin'ny ankapobeny de misy ny antsoina hoe séparation de pouvoir na ao atokantrano aza tompoko a dia misy ny atao hoe séparation de pouvoir inona ny pouvoir ny ray aman-dreny io mantsy ny mora azahoantsika azy inona no andraikitry ny ray aman-dreny inona ny fahefanny aloha atao an'izay mihitsy satria resaka fahefana mantsy fa isika malagasy zany amin'ity resaka fahefany ity a tena io tena ataontsika hoe mampitsiriritra atsika amin'ny ankapobeny zany resahako zany a toetsaina zany resahako zany fa za tsy miresaka olona hoe fahefana de mampitsiriritra mihitsy io ka za zany rehefa mahazo fahefana dia te ampiasa an'izay fahefako zay mihoatra ny fetra mihoatra ny fetra ka rehefa mihoatra ny fetra ilay fahefana izay ananako a dia lasa mitsapaka any amin'ny fahefan'ny sasany de izay fifangaroany zay no miteraka zavatra vokadratsy fahasimban-javatra zay indrindra l izy a fahasimban-javatra ka ao am' raha mitokantrano zany l izy a de raha vao misy fitsapahana ohatra hoe raha ny zanaka anydray ve no aka ny fahefany ny ray aman-dreny de inona ny zavatra hitranka ary misy zany eto Madagasikara satria misy mpianaka ny fampitory any amin'ny tribunal am'izao fotoana zao tatarainyreo tatarainyreo ny mpitsara be de be ny mpitsara ny olon'ny lalàna hoe mampalahelo mihitsy ty eto Madagasikara ty fa misy mpianaka mifampitory eny amin'ny tribunal ary misy hoe ty de ho arikotry zanaktsony ty de tsy manana ray aman-dreny io olontsony satria zao nefa dia misy raha iraisana zany inona mahatonga an'izay rehefa dinianao l izy a fampitsabahana andraikitra sy fampitsabahana fahefana na fanitarana fahefana ary rehefa miditra am'izay de hoe tsy arako ny tokony hoy zany zay de miteraka zavadosa eo am'le baolina ary ny resaka baolina kitra eto Madagasikara de hitatsika izy io fa misy zany ao anatin'ny fédération na malagasy ny baolina kitra fampatsahivana sady ataotsika tsotra kely misy olona izay miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ilay FMF misy olona izay tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana fa mamahatra amin'ilay rafitra efa misy miaingatra any amin'ny FIFA mandalo amin'ny CAF aty amin'ny fédération filohan'ny fédération na zany io le mamahatra amin'le rafitra miainga any amin'ny FIFA sy ny CAF io dia ny ato amin'ny conseil ina moa filaza azy teo comité exécutif ndray zany le na le mpanatanteraka dia ao zany président na ligue ny filoha-levitra sy anina dia reo ndray zany dia ato amin'ny côté ilany atondray de inona zavatra amitsy ao samy fampitsikera ary mifampiapanga samy manala olona ny ato amin'ny teny hoe esory io président ny fédération io hoe asorina tsy hoe esory fa hoe asorina io ny président fédération ndray miteny hoe asoriny reto olona anakefatra reto de ato miteny hoe tsy manaja ny lalàna ny président fédération ny président fédération koa miteny hoe reto tsy manaja lalàna zay zany le zavatra iainana ao anatin'le FMF ao ivelan'zay anefa dia misy ny rafitra ny baolina kitra maneran-tany FIFA CAF ty Afrika de fédération malagasy ny baolina kitra eto ankilany eto koa misy ny fitondram-panjakana izay misy ny fanjakana malagasy zany de eo zany no mipetraka hoe maninona ilay izy no misavofotofoto sy misavoritaka ohatran'io de rehefa jerenao le izy dia misy no ny fidirany fahefana tsy tokony hiditra ao amin'ny rafitry ny baolina kitra no mahatonga an'izay fanazavana anamafisana azy de ny hoe raha ohatra zany ka misy zavatra tsy mety eo anivon'ny fédération amin'ny baolina kitra teto Madagasikara nefa nisy fotoana voasazy indro izany nanasazy tsy ny fitondrana malagasy no nanasazy na hoe niditra tam'le izy fa ny FIFA no nanasazy ary matompotra reny comité resaka normalisation comité de normalisation no taritany Ramatoa Atala Béatrice reny de nony korotana teo anivon'ilay fitantanana ny baolina kitra izany dia izay zany no zava-misy dia
rehefa jerentsika mazava tsara zany izy de ny hoe tsy tokony isy lay akorotana fa vao misy atao hoe ery avy any velany lay afanjakana io zany tena hita be zany tonga de hita be hoe misafise be hoe tonga de lalao aty ambady tsy aty ambady akory fa tena ao anaty mihitsy satria tonga de ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra am'izao fotoana zao zany tonga de hoe tsy mety amin'ny mpitondra tonga de itsino ndray tsy mety amin'ny mpitondra ilay izy de lasa misafotifoty be zany ilay raharaha de akoatran'izay zany any amin'ny FIFA zany zao ilay FIFA mifampepanga de any amin'ny FIFA de any amin'ny CAF de fanontaniana mipetraka zany de ny hoe inona zany no ataon'ny FIFA satria mantsy rehefa tena jerena le eto amintsika ohatra misy tady andidy de omanao zany hoe sao koa ny fahefan'ny FIFA ve mety ho azo atao hoe anaovana pression ny fahefan'ny CAF ve mety azo anaovana pression mivatana na akolaka raha ny fahitana azy aloha amin'ny hoe mpanaraka vaovao sy amin'ny hoe mpanaraka fanatanjahantena dia ny FIFA dia manana ny fahefana izy mazava tsara raha ohatra izy zany ka misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ohatran'izany ihany koa ny CAF manana ny fahefana izy dia ampiariny fotsiny izay fahefany izay ny FIFA tompoka tsy azo baikobaikona rafim-panjakana ny CAF tompoko dia tsy azo baikobaikona rafim-panjakana ame ohatra mantsy rehefa ny FIFA raha mavita manozongozona rafim-panjakana rehefa mitetateta manimba zavatra zay le ohatra omendriny io rehefa aveo hitondra ohatra anankiray ho fantatsika satria ny mpanaraka miara-manonja de mila mahafantatritsika fa tsy hoe zavatra zany eo dia inona zany mety ho fanapaha-kevitra ny zavatra ho fanapaha-kevitra ny FIFA de mety ho hoe rehefa mikorotana zany nareo Madagasikara de alao nareo mijanona mihitsy aloha mety zany tranga miseho rehefa misy korotana zany vaoviana nisy comité de normalisation vaoviana nisy ny fifidianana fédération de io ndray fa mikorotana ndray taorinany ihany tsika vao navita le fifidianana taorinan'le kanina de zay vao nandeha le tany ifaty zay vao nandeha le tany ifaty fa ny kanina zany no mitondra ny baria tany Egypte ny comité de normalisation tarian'ny Ramatoa Atala Beatrice no mbola nkarakara ny fandraisana anjaratsika tamin'ny kanina zay le izy de taorianan'izay vao nandeha le fifidianana tany ifaty Tuliara zamo nandeha tany naraka an'izy hatramin'ny Tsipria mihitsy dia rehefa zay zany no fipetraka ilay raharaha zany dia tengotsika inona mety fanapaha-kevitry ny FIFA na ny CAF ihany koa de na izy anasazy de io sazy io zany tsy hoe sazy apetapetaka fotsiny am'izao fa refesin'ny CAF sy refesin'ny FIFA zany hoe inona ny fahadisoana nitranga tao anatin'ny FMF monsieur référé amin'inona ilay CAF na ny FIFA zay le fanontaniana zay tsy mandeha amin'ny resaka sentiment mihitsy io tompoko ka hoe mampalahelo anay FIFA Andriamato Raoul de omenay rariny na hoe tena maronisany ato amin'ny ligue sy ny zay miaraka amin'io ny exécutif na fédération de hoe omenay rariny tsisy an'izany io fa raha ny fomba fiasan'ny FIFA hatramin'izay de tonga izy de efa manana ny atao hoe andinin-dalàna izay ampifehy azy de iny no ampiarina tsy Madagasikara rery no nisy problema na fédération ohatran'io fa efa nisy fédération hafa nisy tranga ohatran'izany de rehefa milatsaka ny didy avany dia tsisy azonao atao zany fa de tsy maintsy hiarany ianao zany ka ny tiano tenena de hoe na ny CAF na ny FIFA de tsy azo influencena mihitsy na inona zavatra am'izio fa ry zareo zany dia mandinika araky ny lalàna sy araky ny tokony ho izy arak'izay rafitra sy ny lalàna efa mipetraka nivon'ny CAF sy ny FIFA aroka tsy adonotsika fa i Madagasikara dia anisan'ny firenena araha maso akaiky amin'ity resaka baolina kitra ity mato nasiana olona no tendrena manokana avy eo amin'ny FIFA
iandraikitra ny Madagasikara tsy eto le olona fa any amin'ny foiben'ny FIFA no miasa de nikafa ihany koa manara-maso akaiky ka io zavatra miseho amin'izao fotoana izao io a de so itsika mieritreritra hoe tsy fantatry ny any io fatany amin'ny Tsipriana io satria efa misy maso be deaibe zany a mijery momba ny Madagasikara zay zany no fipetraka lizy a tsara petraka tsara hoe tsy tokony ifangaro a ilay a resaka fahefana resaka fédération malagasy ny baolina kitra raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ao de efa misy rafitra manasazy raha tokony ho saziana zany a ny filohan'ny FMF de anjara ny kafa sy ny FIFA zay a ary rehefa tena hita amin'ny kafa sy ny FIFA hoe tena tokony ho saziana de anjara n'zany raha ohatra ka hoe manana ny rariny atao amin'ny exécutif sy ny zay hoe mifampitana amin'nga raha olona zany a dia ny FIFA ihany a no tompo-teny farany amin'izany a de zay ataony eo fa raha vao hoe fitondram-panjakana zany no miditra ao anatin'le izy a tonga de hoe maka parti pris de vao mainka ane zay manahirana be de tsy mahagaga le baolina kitra malagasy a ohatran'io ity ary le ohatra entintsika amtinana azy ohatra anankiroa hoentintsika amtinana anazy a hoe afantarantsika hoe rehefa miditra ny fahefana avy any velany eo amin'ny rafitra ny baolina kitra maneran-tany a de mikorotana ny raharaha tany amin'ny taona 20 sy 7 fantatsika tsara mondial 82 dia tany Espagne izy io no natao de nisy lalao a ny katroan'ny tricolore frantsay sy ny ekipa pirenena croatiana dia nandeha baolina telo sy ray a le baolina zany rehefa misasaka teo zany ny fotoana telo any Frantsa de ray any Koety namono ny baolina telo any Frantsa tamin'io a i Saint-Giny a dia i Michel Platini a de Didier Six de ny baolina ray maty ny Koety a dia tamin'ny alalan'ny coup franc maty ny Balouchi Al-Balouchi zay ny anarany zany ary io a de tantara mipetraka amin'ny baolina kitra maneran-tany de rehefa nandeha le baolina dia nisy sifflet avy any ampijery naneno le sifflet de nieritreritra zany ny mpiandro vodilarana croatiana hoe Orge ny lolarana frantsay dia tsisy nietsika tsony ireo vodilarana croatiana de nandeha any nefa mipanafika frantsay a dia maty le baolina zany hoe baolina faefatra zany tokony baolina faefatra ho an'ny frantsay dia ny validena zany le baolina iny a ny valideny ny arbitre eny ambony kanja ny resaka eo a nytitsika tenenina de hoe tsy tokony ifampitsabatsabaka ny arbitre zany ny tompo-teny farany mbola tsy nisy vara tam'zany aloha le hoe vidéo arbitre amin'ny alalan'ny vidéo rehefa nahita an'izay zany a ilay a atsona hoe Cheikh Faïd Al Ahmad Al Sabah zay zany ny anaran'le rangahy izy io rangahy io izy a tery amin'ny tribune tery izy a de rahalahin'ny émir du Koweït ary filohan'ny fédération croatiana ny baolina kitra ary filohan'ny comité olympique croatiana andraikitra goavana zany hoe sady manana andraikitra izy ao amin'ny baolina kitra croatiana no manana andraikitra izy ao amin'ny fitondram-panjakana satria rahalahin'ny amiran'ny Koweït izy zany nampiasainy tao zany le fahefana teo am-pelantany akoatra le fahefana ny baolina kitra de nampiasainy ny fahefam-panjakana tompoko dia nidina avy eny amin'ny tribune izy a nakery amin'ny kanja tadidin'ny faniry mihitsy angamba zay zavatra zay dia nanao pression nampiasainy ny titre zay netiny zako mpitondra fanjakana croatiana manambolona tena faran'izay tena milliardaire eto ambonin'ny tany za lehibe an'izao de nanaova amin'ny pression teo ny arbitre mety ve zany zay fotsiny mety ve zany inona ny vokany ny korotana lay baolina dia nefarany zany de hoe alao ary aloha tsy validena le baolina le farany zany mba hoe isinny hoe satria mantsy amin'ny fanatanjahantena misy zay le fair play zay rehefa hita zany izy hoe ohatrany hoe mampisavorivory dia tsy mivalidena ilay baolina zany no zava-misy hitantsika amin'izany hoe fahefana avy aty anana aty tonga de idirana amina fahefan'ny arbitre satria tsy natsindry fo zany inga Cheikh Faïd Al Ahmad Al Sabah zay zany le zavatra izy ohatra mivainga an'izay faharoa
amaranako azy faharoa tena faharoa aron tsara satria isika mantsy anao feditoerana mondial de enoy tsara le raha miseho misy mantsika manontany hoe karaha misy zany olona mpikambana ao anatin'ny FIFA fédération raisam-pirenena baolina kitra manao zavatra tsy mety na hoe mpikambana tompona andraikitra ambony ao anivon'ny CAF fédération baolina kitra ty Afrika confédération africaine baolina kitra manao tsy mety de mba rafitra inona no manafay azy sy manasazy azy de tena misy tokoa tompoko satria raha mpikambana ao anatin'ny FIFA zany ianao de mazava loatra aloha fa tsy ny gouvernemanta frantsay na ny gouvernemanta brésiliana na ny gouvernemanta rosiana fitondrana rosiana tarihan'ny Vladimir Poutine nde hitsabaka ao amin'ny FIFA ka hoe ataovy an'izao ihany ataovy an'izao anina fa efa misy rafitra mazava ao zany sy misy lalàna hifampifehezana de iny zany ampiarina fotsiny tsy misy fitondram-panjakana mitsabatsabaka ao ohatra io mondial ho tanterahany Qatar amin'ny heritaona io am 2022 io zay andraisantsika fifaninanana hoe miato toerana de nisy tantara be io inona le tantara be dia izao io mondial io tompoko dia feno kolikoly ny fetsoana azy de hoe corruption privée association de malfaiteurs inona dikan'izany tena hoe zavatra tena hoe zavatra ratsy zany no kolokolo manokana de fikambananjiolahy zay indrindra avereny kely izy teo kolokolo manokana sady fikambananjiolahy zay zany nanapa-kevitra ny handray am'le hoe Qatar no anaovana zay indrindra dia eo zany tsika amiteny hoe ahoana moa zany le zavatra niseho tao anatin'ny FIFA ny zavatra tany amboalohany de zao nisy ny antsoina hoe arrangement diplomatique inona io arrangement diplomatique de hoe ny mondial 2018 de ho totosaina any Russie zay lasan'ny France zany ny amboara tamin'iny fa ny mondial 2022 de ho totosaina any États-Unis zay le hoe arrangement diplomatique rehefa nandeha teo zany le raharaha zany dia totosa mondial 2018 tany Russie fa ny mondial 2022 am'izay zay tokony any États-Unis vokatra ilay arrangement diplomatique satria tadio tsara fa misy lobbyina ihany kio ohatra ny fandresen-dahatra na firenena iara-iasa amina firenena anankiray resaka internationaliny zany dia inona ny zavatra nitranga dia lasa tany Qatar le izy no atao amin'ny heritaona am 2022 rehefa mipotra zany zay zavatra de nisy am'izay fiahiahina na hoe soupçon hoy isika ahoana moa za mondial natao any Qatar zany Qatar firenena miaina ao anaty calicule mandavataona afanana tsy fakahitana efapolo degré farany ambany efapolo degré misy tonga hatrany amin'ny 10 zay moa farany ambany fa ny ambony indrindra ny 10 na mihoatra mitsonika hatramin'ny fiarakodia de tena enjany be de teo zany hoe fa maninona no any Qatar natao io mondial io izay editsika toerana hoa itsika menakavy akamaroantsika mety tsy mahalala an'izany fa anjaranay mpanao gazety mampafantatra an'izany ary miara-manonja de tianay afantajavatra dia mipetraka teo am'izay zany le soupçon le hoe fiahiahina dia rehefa mipetraka zay dia nandray andraikitra ny antsoina hoe PNF inona dikan'io parquet national financier any Paris io any France de hitentsika hoe fa maninona no parquet national financier any France no hoe tonga de hoe anao enquête zany hoe anao fanadiadina momba izy tany am 2016 no efa nanomboka io enquête io de satria nisy teratany frantsay voatontonona tao anatin'ilay izy de anisan'izany inga Michel Platini izay tatana fédération européenne baolina kitra tao amin'ny UEFA dia nisy anaran'olona hafa ihany koa voatontonona Sepp Blatter teratany Suisse izay tatana ny FIFA eo mantsika le miteny hoe fanga rehefa filohan'ny FIFA de tsy azo ozongozonina azo ozongozonina tsara mihitsy rehefa manao zavatra hafahafa na de ohatra raha hoe soupçon ilay izy rehefa natao enquête zany inga Platini sy inga Blatter dia nitarika tamin'ny hoe tsy mahazo mikitikitika baolina kitra ntsony ary miala
de inga Infantino zany zao no filohan'ny FIFA teratany italiana amin'izao fotoa zao lava be le raharaha fa tonga de fitintsika ao anatin'izay de eto ny tiana tongavana resaka FIFA zany zao tompona andraikitra amin'ny FIFA resaka tompona andraikitra zany zao ao amin'ny UEFA i Platini fa nga ny gouvernemanta frantsay nga niditra tao anatin'io nga ny gouvernemanta suisse niditra tao anatin'io nga ny gouvernemanta américaine niditra tao anatin'io fa tonga de nitaty amin'ny PNF no nandray an-tanana n'ilay raharaha ary ny rafitra tao anatin'ny FIFA sy ny UEFA ihany koa vao sarinitra tao satria Platini zany tao no niditra tamin'izay fanapa-kevitra sy ny resaka fanasazina sy ny namantao tonga de nesorina inga Sepp Blatter Platini ihany koa misaka ary amin'ny sisiny ary zany ny an'olony zany inona ny tiana tongavana séparation de pouvoir dia nisy moa gazety tany ivelany tany namoaka article de zao no voalaza tao hoe le arrangement diplomatique zany tsy tanteraka le hoe mondial 2018 tokony tany Russie tanteraka fa mondial 2022 tokony any États-Unis de tsy tanteraka fa lasa nakany Qatar zany ilay raharaha de zay le plan zay zany le plan le hoe arrangement diplomatique tsy tanteraka de hoe le plan aurait échoué à cause de l'interférence gouvernementale de monsieur Sarkozy. Iny le zava-dozy iny ay zany mbola misy ohatran'ny fofopofona Sarkozy indray zany le izy de gaga be zany ny olona hoe fa inona ihany ary zany zavatra izany de io zany mbola mitoy io raharaha io am'izao fotoa zao le izy moa zany efa hoe any Qatar ny mondial 2022 dia ho tanterahana aloha zany izao tsy nampiova ny calendrier satria efa acquis zany zay zavatra izay hitatsika am'izany fa raha ohatra fampitsabaka andraikitra de misy problema be fa rehefa mazava tsara ny andraikitra dia raha misy ny sazy de ilay rafitra izay maefa tokony anatanteraka an'izay no manatanteraka azy nanao tsinety zany Sepp Blatter sy inga Michel Platini de fantatsika tsara ny nazo andreo sa tonga de hoe mientaka tsy ny gouvernemanta panjakana no nanasa azy na gouvernemanta panjakana frantsay na firenena fa no namme pression ny FIFA fa ilay fédération ny raisam-pirenena ny baolina kitra no nandatsaka an'izay sahazay teo ihany koa moa zany ny UEFA na ny fédération européenne ny baolina kitra izany ary efa nahazo fanadiadiana mafy zany ohatra ihany koa ny filohan'ny FIFA tany aloha tany ilay teratany brésiliana iza moa ny anaran'izy iny inga Avalanche angamba izay dia ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra de misy corruption avoleta fa tsy sy tafavoaka hoe mitsotsotra any ambadibadika any izay vao saringotra amin'ireny raharaha reny lesona soana ao anatin'izay zany de ny hoe alao azava tsara ny andraikitra isaky ny rafitra alao azava tsara ny antsoina hoe séparation de pouvoir ny fisarahany fahefana rehefa fahefana ato de alao azy zay rehefa anjarany anina le fahefana de anazy fa raha vao mifampitsabatsabaka dia tsy mety mihitsy ilay izy ndray aman-dreny no miady de ny ankizy no voaporiporitra mazava tsara amintsika angamba izay raharaha zay ka dia ho hitatsika eo zany ny toyan'io mondial io aloha zany amin'ny heritaona fa izay ny tantaran'io ho atsika izay tsy mahafantatra de efa climatisé any kianja any Qatar climatisé fa nga ianao hipetraka ao anaty kianja ao foana rehefa tonga any Qatar fa tsy andeha tsena andeha ho ariva any anaty dezerany zany kianja zany misy kianja firy zao hitako ato maromaro fa marina hoe ambony ny teknôlôjia ny Qatari na ny any Qatar zany fa ilay fomba natongavan'ilay mondial tany Qatar de feno kolikoly corruption privée association de malfaiteurs tsy manaiky an'izany ny sehatra iraisam-pirenena tompoko fa ny marina de marina foana ndao ary za tsisy faniry
am'lahady zany ny famerenana eo amin'ny RDC sy Madagasikara de mijeran'izay tsika fa iverenantsika reny eo ihany reny aloha zany lay fionana Afrique France zay nga milesantsika ao anatina minitra vitsivitsy alohan'ny idirany député Randrena Stanislas Narastany efa miandry azy tsika rehetra zany hoe inona no ambarany député Rastany de ho avy eo izy marobe ny zavatra novononinao fa resantsika aloha zany ty resaka sommet ny Afrique France aty satria le teo aloha zany France Afrique le France Afrique zany de le fionan'ny fanjakana frantsay amin'ny filoham-pirenena afrikana zay le nahazatra hatramin'izay de eo zany lay le firenena zanahan'ny Frantsa eo le firenena makafy amin'ny Frantsa zay eo anatin'le francophonie fa eo ihany koa le firenena zay nasain'ny Frantsa de aty Afrika io satria tsy voatery hoe zay afrikana rehetrarehetra de mirevy amin'ny frantsay fa misy ny anglophone misy ny portugais sy ny sisa arakaraka zay firenena nanjanaka io ny Angola zao de portugais nanjanaka azy iza koa maromaro ny tatia Afrique du Sud tatia Zimbabwe tatia Namibia tatia maromaro le misy an'le anglisy fa misy ho an'ny frantsay Afrika manko mizara enina misy Afrika atsimo zany aty amin'ny faritra atsimo de misy aty atsinanana itsika io aty atsinanana misy ny any andrefana misy ny any avaratra de misy ny ary ambony ary de akoatran'izay diaspora tafiditra ao anatin'le fizara-paritra zany na manarina arabe mananjany ka le fionana zany le amin'ny Afrika France io zany de anovain'ny frantsay le système mantondrany azy tsy nataony am'le hoe sommet France Afrique lay satria nefa efa hita be iny zany le hoe misy fionana am'le filoham-pirenena afrikana de eo izy mame directive eo izy milaza hoe amelela vola am'izao amin'ny firenena salasala am'izao aty Afrika eo izy no milaza hoe inona ny zavatra ilainareo any de ho karakaraina de ohatrany tsy de naomby zay nefa somary efa hita zay satria efa manomboka amin'ny fony afrikana par rapport am'le frantsay zany indrindrandrindra ihany koa nataony le filoha teo aloha tahaka nataony ty Sarkozy ty manko tena anisany tena fahavalon'ny Afrika misy ty Sarkozy ty satria ity Sarkozy ty zany marina fa hoe ny filoha frantsay rehetrarehetra tahaka ny De Gaulle tahaka ny Giscard d'Estaing tahaka nyreo filoham-pirenena fandimy taty aoriana na Chirac na ry Mitterrand zany na Hollande sy sisa de nijery ny tandro am'le resaka frantsay zany fa ity tena hoe nanambotra ny Afrika mihitsiny ary tena hoe niariary ny kolokolo sy ny famonoan'olona nataony taty Afrika zany de zay le na mailo an'le fanjakana frantsay mifandimy taty aoriana hoe tena potehany Afrika tsika nefa matiera première rehetrarehetra sy ny économie atsika de avy any Afrika mamelona atsika zay manko no mahatonga amin'ny frantsay de mivelona ny subvention ny vahoaka ho aminy am'le lalan'ny hoe fanampiana amin'ny assistance sociale sy ny RMI sisa zany satria velomy le arena avy aty am'le firenena afrikana izy ary ny toekarena sy ireo orinasany koa de miodana tsara aty Afrika par exemple na ohatra raisitsika eto Madagasikara riny firy ny orinasa frantsay Amanarivo ny tsy latsaka ny orinasa frantsay eto akoatrin'ny efa frantsay zay efa mipetraka teto tsy hotonontsika le izy fa sao de manahirana ho an'ny sasany sy le orinasa taty aoriana dia miampy an'ireo secteur stratégique rehetra eo am-pelatanany zany de reny miverina makany aminy reny de miasa ho an'izay le olona aty amin'ny tanàna zany fa zao le izy navadiny le izy satria efa manomboka manao an'lay mirevolta zany le aty Afrika de hitantsika io Mali hitantsika io ny any Congo sy sisa tena mpianatra mahainga zany Omar Bongo zany taty Gabon ry narabe mananjary ny taty Côte d'Ivoire taty amin'ny Houphouët-Boigny ny dimbiasan'ry Bagbo sy ny sisa ry Arikonan BD sy ny sisa zany fa manomboka amin'ny fo le frantsay le afrikana de navadiny Afrique France alizy fa zao ndray nitondrany alizy hoe tsy nahita pahombiazana lay firenena frantsay le lehibe zany lay filoham-pirenena dia ny s'adresser ny frantsay nanova fomba fiasa mihitsy zany ity Macron ty hoe tsy de tiako kokoa le resaka endrom-panjanahana ary efa niteny an'izay Macron de navadiny le izy hoe aleo ho atao Afrique France le izy dia lay tanora le manam-pahaizana lay association le orinasa sahala am'zany lina ho an'ny frantsay sy fanampian'ny frantsay no atsoina ao anatin'le sommet Afrique France io zay zany le izy ka izy io de efa nisy consultation efa tany amin'ny embolana lasa tany natao fa nanomboka tamin'ny 4 oktobra teo de androany firy androany valo itoy rapito 6 oktobra zany lay
endriky ny famarana fandroany no tapitra le famarana fa misy an'le hoe etsika ara-kolotsaina fanaraka amin'io le afrique en tête afrique en fête dia ho tapitra rapitso zay de tsika mandray anjara ao anatin'izay satria nasainy zareo ny feon'ny ravinala miaraka amin'ny etsika Montpellier satria ny any Montpellier no nantanterahana azy de misy feon'ny ravinala de manao balady musical moa ny feon'ny ravinala sady manao manana stand manokana momba Madagasikara de manazava ny opportunité économique sy manazava ndresaka mahakasika Madagasikara de ao anatin'izay tena misy mpihira malagasy de mitendry zay le feon'ny ravinala zany ao anatin'lay etsika Montpellier zany fa iny ray fa androany zany ho avy Macron de rehefa ho avy Macron amarana an'lay sommet Afrique France dia hiresaka izy de ao anatin'izay misy thème be da be ao ny démocratie ao ny resaka entrepreneuriat ao ny resaka économie resaka zon'olombelona maro be ny dikevitra ao ny resaka mahakasika ny tanora ny resaka tontolo iainana de amarana azy Macron androany de sady rese izy am'ireo solotena maro be amanarivony zay tongany de misy malagasy maromaro moa zany hitafasidiniky amin'ny Macron ninotsika de hoe hiresaka raharam-pirenena amin'ny Macron reny malagasy reny zany indrindrindra reo diaspora raha miresaka démocratie misy ve ny démocratie eto Madagasikara miteny reo fa tsy misy ny démocratie eto Madagasikara ary iresaka ihany ko lafiny zon'olombelona amin'ny lafiny zavatra maro iresaka ny amin'ny hoe ahoana ny relance économique sy ny fifandraisana ara-économique ao Frantsa sy Madagasikara de mba ilaza amin'ny fomba fijeriny reo zany hoe tsy misy imposition avy any amin'le mpitondra fanjakana itsony zany satria ny ravany Macron zay zavatra zay na avy any amin'le mpitondra fanjakana afrikanina saina na avy any amin'le frantsay fa hijery amin'ilay gagnant zany hijery an'ilay hoe ahoana ny ahafahantsika sady mahazo tombony Frantsa no mahazo tombony re olona zay miaraka amin'ny frantsay re firenena zany satria hamatsy vola bebe kokoa any amina resaka lafin-javatra hafa zany zay tsy tonga de aingana makany an'le fitondram-panjakana amin'ny frantsay ny frantsay efa mazava ny anazy iny no farafambon'ny diplomatie napetraky Macron tamin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny fionany tamin'Andriamatoa Iany Rajoelina ny ovany mihitsy le fomba fandraisana mazatra de miona aloha ao anatin'ny lapany Élysée atao daholo ny fomba rehetrarehetra na visite présidentielle io na visite d'état io arak'izay tsona azy de miditra ao anaty lapa de miresaka ao vita ny resaka ny fanarahany rotota hoe zao zany no déclaration conjointe na fanambarana ao ataontsika ho an'ny mpanao gazety etsy ivelany zay arahana am'izay arofenitra zay zany hoe zavatra ifanarahana zany rina no entiny rivena fa tam'ty tsy natao Macron zay tsony fa nyresaka teriveny ana aloha de efa nikadreny Macron tsara hoe zao nambarana de avy eo vao niditra tao anatin'izay le hoe ndreo kadreny Macron am'izay le filoha rehefa tonga tao anatiny tao misy dikany zany rehetrarehetra zany ino ny faratampony nandraisany an'le fitondrana na tany amin'ny MEDEF ary tsika tsisy nininina azo tsika nge tany an'le MEDEF zavatra fa no nitranga tany an'le MEDEF ka zany rehetrarehetra zany resahantsika rina ny am'le hoe le Macron aloha zany na tiana na tsy tiana de bandikely mivoatra le filoha satria mitovy taona amintsika le Macron tena efa somary mitatra izy ary nisy taona Macron miteny hoe omeao any Afrika ny anjarany Afrika ary oko zay ty endrim-panjanahany ty fa misy zavatra tokony efa hovaitsika efa mba mahafinaritra menao zany rina rabe mananjara marina daholo zany ary ao anatina atao hoe famakafakana mitombona no ny toetra raha zay misy ny antsina azy de ny hoe i Frantsany tsy miresaka olontsika eto fa miresaka tantara de miresaka ihany koa zany hoe resaka fiaramiasa iraisam-pirenena resaka toe-karena indrindrindrindra misy intérêt be de be any Frantsa atia Madagasikara sy atia Afrika ka raha ohatra ka tapitra ny vanim-potoana fanjanahantany tao manodididina ny 70 teo de mbola namahatra ihany ny frantsay zany mbola nametraka stratégie maro samihafa zay le politika mba hoe tsy tena mitsorana azy zato isanjato zany tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia misy zany renyle hoe France Afrique de ty zany zao hoe Afrique France manomana relève ndray zany satria tanora ndray zany io resak'io am'izao fotoana izao tanora izay hoe ao anatina fandrarana ny misy resaka hoe société civile sy ny resaka fitantanana sy ny maro samihafa zany no atao hoe volavolainy Frantsa ndray amin'izao fotoana zao ka tsy natao mahagaga io satria tsy ny frantsay reritsony eny no misehatra ty Afrika fa efa tonga teny Rosiana tonga teny Sinoa
iza zao nanamboatra n'le kianja nalovan'ny Bariasy RDC omaly sinoany eny nanao an'io kianja ratsy be io kianja io taloha fa navozana ozy izy ny kafa hoe amboary ty fa tsy manaraka ny antsona hoe vampitoana amin'izao fotoan'izao intsony dia tonga dia namboarana izy ny sinoa efa mametraka aty eo ihany koa zany ny amerikana ny rosiana etsy andaniny ihany koa ny Commonwealth fa zay fikambana ny firenena mampiasa ny teny anglisy sy miteny anglisy mbola matanjaka be ihany koa zany de Frantsa ao anatin'izay sahirana dia tsy maintsy mamahatra izy zany amin'ny fomba rehetra ka io zany tsy atao mahagaga mihitsy hoe io fionany eo amin'ny hoe Afrika Frantsa io zay any Montpellier satria dia ao anatin'ny tetim-panorona frantsay daholo zany rehetrarehetra zany fa akoatr'izay anjara n'ilay firenena anisan'izay Madagasikara no miaro ny tombontsoa ny fireneny misy mpitondra zany eto Madagasikara dia anjara mpitondra eto Madagasikara zany miaro ny tombontsoa ny Madagasikara manoloana an'izay firenena any ivelany zany na Frantsa io na izy io na iza de zay ny antom-pisin'ny mpitondra tompoko mitady vahaolana amin'izay marary ny vahoaka ary mitady ny fomba rehetra ihany koa zany ampilamina tsara ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay zany le tena agoavana ao anatin'le izy ka na fionan'io hoe Afrika France na fionan'io amin'ny hoe France Afrique na fionan'io amin'ny MEDEF na fiarah-miasa amin'ny AFD io na fiarah-miasa amin'ny inony francophonie io resaka Frantsa daholo zany dia ilay tombontsoam-pirenena hatrany no tokony loloavina tapoloha fa matoa zany Macron sy ny mpitondra frantsay manao an'izany rehetrarehetra zany de inona ny tombontsoa ny firenena aloha no katsahany ary Frantsa nefa manomboka sahirana amin'izao fotoan'izao satria raha ny Union Européenne fotsiny zao no jerena efa Brexit efa nisitaka ny Britanika ny Anglisy moa zany tena ao anatin'io efa nisitaka dia sahirana ny frantsay fa ny Allemagne ny tena matanjaka ao anatin'ny Union Européenne amin'izao fotoan'izao fa ny firenena hafa tsy anonony eto fa somary fisambizana daholo fa ny Allemagne ny tena atao hoe mafy be ao anatin'ny Union Européenne io zay natonga ny Angela Merkel nanatona Macron alohan'izy hiala na metrapetraka tsara izy hoe andrematoa Macron ozy izy zany Madame Merkel zao lasa fatapatany keo efa tsy ny CDU intsony eo fa ny SPD ny SPD ndray mbola maka coalition miara-miasa amin'ny atoko hafa fa kely aina fa kely aina ny SPD zany misy fiantraikany daholo zany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka isika zany eto Madagasikara dia mila maharaka tsara n'zany rehetrarehetra zany fa tsy ho variana fotsiny de eto de isentosento eto de ka tahoana fa de resy indray mibary de anahoana indray zany amin'ny olona ady io de ohatra miakatra zany tension ako zany mararirary lamosiko fa tsindrotsindro ohatra zany ny fiainan'le malagasy isa amin'ny andavanandro fa nefa le izy dia tsy maintsy mihotra isika fa na inona ataontsika eto raha vao vita ny sentosento fotsiny io tsy ho tafavoaka eto isika menakavy ny sasany memana ary zay ny tenen'le ray aman-dreny tamiko maly hoe neto Madagasikara ny ozy izy ry zanako zay ny etsony ana ny manana ihany ny mahantra ihany fa ny antonotony ny lasa me mahantra ary ny Banque mondiale no ny tenen'io hoe efa any amin'ny efatra tapitrisany indray ny mahantra vaovao zany zao eto Madagasikara ambava homana ampo-meritreritra ndao ary za tsitsy faniry adany raikariko any izay sy ny namanarina no nitondrantsika amin'izay resaka Bariasy Afrique France zay mba ahafahantsika zany satria zay ho le miara-manonja antsika amin'ny MBS tsika tsy maintsy mametraka fanabiazana sy fahalalana foana satria zany ny tontolo ny serasera ny fanaovan-gazety ary zay koa no takina amina fandarana tahaka izao mba tsy de hoe iresaka lafin-javatra ny ato anatiny foantsika de intsika hitatasika lafin-javatra salam'zany fa fifampitazaina nataontsika mba ahafantarantsika zany mahafantatra ny zava-misy amin'ny akabeany eo amin'ny ivony raha-pirenena sy ny sehatra iraisam-pirenena de manomboka mahay mamindra ny tongotrintsika hoe hoaiza zany ty tongotrintsika ety zany rehefa andeha am'izay manoloana ny zavatra mitranga eto anivon'ny firenena ka efa nambara teo
fa nisy olombava moka ny Madagasikara voavidy teo amin'ny boribory tany faharoa Randrenary Sositanislasy na i Rastany zay na hataratsika azy Rastany na hoe Rastany Islasy zay angamba fahafantarana tsy hoe Rastany hoe Rasta fa Rastany Rastanislasy angambana dia Rastany mety nahabotrabotra monsieur le député zany mino fa tsy mibedy anay izy am'zany fa nahabotrabotra azy zany manda faharoa député Rastany am'izao fotoana izao miaraba tompoko tafaraka andray tsika monsieur le député eny miaraba anao ary matoa tafaraka eto moa de sitrapon'Andriamanitra zay de miaraba atsika ary tsy tapaka miaraba antsika malagasy manaraka an'ity fandanana miara-manonja ty tsy neto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo zao ka ataoko fiarabana ohatra molo blanc iray manodidina aby koko daholo antsika mianakavy eny ary député Rastany aloha andraso aloha resaka kely zavatra manina de fa niresaka teo ary zay sirina zany satria ianao nge mpanao fanatanjahantena mpanao baolina ianao mpanao boule ianao ino résultat amin'ny Barea de aloha mba enona ny hevitry député Rastany mahakasika an'iny feonantsika tamin'ny RDC tokony horainy ohatra izy iny fa lasa rono ohatra satria napin'ny arbitre ny RDC tam'le penalty faharoa na izany naty zany de fa rono ohatra mivoasoratra atao amin'ny solaitra be sy any amin'ny fikajiana ny antotanisan'ny CAF ihany zany resindray tsika ataona moa fa tsy mahasatra fa io le fa voatengo teo aloha sarako rolo izy lafindray misy rerana kotsinina ihany izy loha satria raha njerentsika tamin'ny voalohany de ao amin'ny avantsy mamokatra tsisy mamono baolina mihitsy maninona raha soloana amieritreritako tonga de mivatana ngiakainga nitsika ataokanina raha soloana ny Karolis ohatra ihany fa le lavabe Hakim ty tena miketrona naraka mihitsy baolina tango ny toko vonoiny tsy voatakany na tany vela le fanondroany tany RDC tamin'ny tsy tany RDC tany Tanzania tsy mamono mihitsy izy de tena tako hoe tokony afasoloana fa ela ngara iny fa de tena fa ny entraîneur no masy mandidy elizy ary fanondroiny koa mahaplace zay nataoko sportif goal nataoko misy rerana goal be da be reny raha mainy goal tena mety 0-0 foana fa marina le teninareo hoe tsy madilo tenenina ny teninareo am'raha teo aloha hoe tsy adeveniko fotsiny zavatra tsy voateny mba voteneniko zao mba anjana fotoana dia momba ny le goal hoe maninona tsy ngia maty azy matonga tsy adala amin'ny frantsay tsy adala amin'ny PSG mandamy vola amina milliard 2 milliards ampanaovana lizy maninona tsy mena confiance fa resy antsika sady expérience manaraka izy voatanora mivinna fa fa maninona tsy mena sety manana alavana rehetrarehetra aloha izy tena ampikatrika fa aloha izy anao hoe ireo roa ihany zany kianiko matokolo izy misy lavaka foana misy lesiko any défense indray tsy de dirako iny fa reo aloha nitako hoe zavatra voalohany amin'ny resaka teknika ny tena tokony mba jerena tsara satria tena mahasositra fahitelo miverina de mandeha jamais 200 de mandeha vianao fa misy lesiko tokony mba raha tena olona tena be tonga de voarina fandro fantelo de tsy hitako tsony de fara moa ty mialatsiny fa ty zavatra hitako amin'ny expérience amin'ny fiainana le lazanao teo le fiainana hoa de miakina amin'ny chance lizy ary tena neritreretako hoe mandinika lava fa tsy resaka onona le chance de fanombinana avy amin'Andriamanitra koa teo avy ny rehetrarehetra 60% hoa chance 40% faiza manao amin'ny zavatra rehetrarehetra tya tena tsaba fitondram-panjakana ny baolina kitra satria hoa zavatra mandeha satria ny zavatra oeraoeranisy tena hoe tena azo tsabahana anganampalaza azy de nitsabahany ka le fanjakana le afa tsisy chance satria fahalalako azy tsy hoe fanenjena fa zava-misy ny tena zay moa miara-manonja de anapotsitra ny zahatra tsy mety efa tsy eo tsy fahaiza manao tsy eo resance mbola inona ihany ny elingelenina raha jerentsika tamin'ny baolina kitra tamin'ny andro injara Rajaonary Mampianina mialatsiny président fa tsy nanelingelina teo mihitsy ny président Rajaonary Mampianina ary io Barea io taminy tena mifototra lizy izy nanona azy tamin'ny fitondrany tsy nanelingely izy raha taditsika marina za tsy marina tamin'ny andro Barea
Nicolas Depuy any tamin'ny andro fitonany Ngara-Jaonary mampiana reo ekipa rehetra reo efa nandeha izy tonga am'izay teny fitonam-panjakana fa nandeha nisy résultat satria chance zay nataoko hoe chance tamin'ny andro Ngara-Jaonary mampiana saviana dina am'izay ny saviana fa tsika ngerany tena izy mifahalalako azy raha tsy nitsabatsaba fitondram-panjakana tamin'ny quart de finale tsy ny fahany am'de mety finaliste mihitsy ntsika efa natahorana fa de tena natao eraoerany zavatra rehetrarehetra le zavatra tena lara-pahamena ty tsy hita fa de fatratra amin'ny tena nanova boina moa tamin'nefa boina deo zay tasy ny tariny de idry fa de zay maitsiniko kely anazy hoe maninona manam-bola ohatr'izay ihany ianao maninona ty raha ty baolina ianao raha teny hitako hoe ty baolina ny présidentsika tena any amin'ny base io talonge nampiady andray sotema nampiady andrayny coransigna sy ny tariny nisy ambarany filoha nisy apikatroana foana le ekipa be da be ditatrany zatra le match de fampikatroka de misy ny élément tena mahay azongana am'izay fa ty tsisy an'izany fa de miandro mahasotsiny hoe ty ny tena mahay tonga de tsy angeoana fotsiny aiza tompoko nisy ny chance satria le izy menomenona ny olona tena tonga de menomenona ny olona ny fitediavana noana le olona menomenona ny olona ny fampianatra tsisy mandeha an'izay izy mandeha amin'ny sécurité tsisy mandeha am'izay izy tena tsy hita nefa mampalahelo ny olona tsisy chance de ny président any amin'ny zavatra matory colligé nataony zavatra teray manara-penitra nataony zavatra any de lasa malahelo le olona tsy afa manoatra le olona zay tena tsahako mihitsy miteny zany malahelo le olona satria tena tsy hita de raha hetsika moa izy azonao vo mihetsika ohatrany taminay tamin'ny 20 février le député anao tatitra tena stratégique natao le ministre tena laotra hoe tena guerre mondiale be tena entsana be mahafovolo izy manao an'izany de tsy afa mihetsika le olona donc le miaramila zany mamivahoana mamira vo mihetsika de ty lacrymogène sy mipana tsy afa mihetsika ny olona de lasa alahelo tsy afa mihetsika ny olona de any président ny alahelo hoe président manao ny zavatra zay tiany atao ny olona tsy afaka tsy miheno an'le olona izy raha mbo mandray an'le olona izy de tena mandila izy ka zay nataoko hoe malahelo le olona zay nataoko hoe voandraisin'ny président le izy de tena veloma le pari hafa tena baibay rehefa tianao tompokoa le fa nilazako teo hoe mba atao visaka ny 22 région tsika mety 23 asevy manao ekipa relève kely ekipa ny any mandoa azy ny rehetrarehetra vola betabe amin'ny ministèren'ny sport anao fiton'ny arbitrage ny hébergement ny lasa lavitra tsika ary raha tena ty baolina basiol izy tsisy ohatrany tena ianao ve raha hiakatra tonga de aka BPC na akapaka fa tena tsy mandeha aty amin'ny klasy ambany aloha hoe T1 T2 sy ny tariny vao miakatra azonao fa aza mana tena tonga de hoe afaka de tonga de raisiko ty de tena isy résultat zay ny atony efa voalaza anareo amin'ny raha lava fa za tsy hita tsy pri antsony fa zay mibaziny hoe malahelo ila tsisy chance tsy tsara tsodrano tompoko de tamin'ny kanjabary azy nareo hoe tena kanjabary azy tena fahany ama technicien andray jereko azonao raha ny tantara raha nanenako de hoe 77 millions d'euros de nahavita azo izy zareo tamin'ny andro Ngara-Jaonary mampiana nefa tena fa nisy estimation 200 millions raha nyjereko zany nanadiady hoe ny Ngara-Jaonary mampiana nke ohatrany terany Parc des Princes any amin'ny Stade de France reny ohatrany any Brésil ny Brésil ara fa nisy tafo tablenandray mondial farany teo izy mbola bombardé na ny ravana ny tsy ngeka tsisy tafo fa tena tsara alo le terrain ale architecture mety fa aritra firy taona ndray le izy voiverina tena norme satria tsisy tafo tsara le izy norme nefa hatram'izao tena mitafo misy premier étage deuxième étage za tena za mipersona tena tsy mirena jele nindry zareo tao Barcelone raiky tena mampisovola afaka mandala vina relégas kely mba nanatra te nefa nitsika de tsy nataotra zay ary sura fa raha tamin'ny andro Ngara-Jaonary mampiana zany vao teo izy le misy étage le matoto afakatra 221 tena manaraka an'le tena misy étage tena ao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay le kanja le za tsy manatsiny sotra aloha satria anaty ny fitiavana azy anaty ny fitondrana zao navitanany io alombo misy an'io lomba tsara nefa rehefa tena hoe entanao anao tena mirere an'lizy sady tena hoe mioroera be an'lizy aloha tonga de boterany tena norme namana natao tena mbo misy étage sady tsisy zay no fanakana kely tsara le tegna tsisy kiana sy ny rehetrarehetra
fa tena terrain ohatra mbola ina mo mahasamy hafa ny teo voalohany tsisy raha avy miorana raha avy ny rehetrarehetra le izy mbo tsy tila manaraka ny tendance zao ny zava-misy am'izao taona zao de zay ny tokony mbarahana fa haritra de diza toko raha tsy hoe manao terrain hafa ndray angamba vao misy terrain hoe misy tafo fa io ravana ndray oravana fa zavatra firy million de afaka zato taona aveo ravana ndray ny olona fa zavatra hafa ndray efa tsy haiko tsony zay teknolojia mipity ka zay nataokana hoe okare tompoko rehefa anao zavatra mba ataovy zavatra tena hoe mandeha leny tena tenako hoe mandeha tana tohatra sy ny tana fa aza tonga de saviana fotsiny lizy fa hitako hoe tsisy résultat ka iverina kely ny fian'le izy lazako amin'ny baolina efa tena ozina be loatra satria ndretraretra tsisy azo ampamarina dao na teo amin'ny fitonana misy tompona na ndretraretra tena tsy minona le olona tsy afaka tsony angely le olona de tena malahelo fotsiny izy de tena lavo miteny président de tonga de fa kivy le olona hoe io ndray ary tena kivy hoe izy vao fitaka kely any hitako avetsa verozy raha mamoro olona sy ny tarina za mahina vetsa voalohany fa ohatr'izao ndregny hoe volany mena tsirairay no nanangonanandre olona reo tsy mbo natiry ohatra ny tsika zao le tamin'ny tsangatsangana tena olona tena vokatra fo tena mantany ana le olona tsisy arary mipetraka izy mihitsy ara no mividy an'le polo izy vidy le polo ray atao azy tena tsy voapitaka anareo fa raha ty le akividy olona sy nindrakira sy ny tany ty mbola eo ihany Madagasikara hoe vina ihany rehefa voalala be mifo fa de zay le fotoanany fitinika hoe bloqué amin'ny miaramila izy olona tezitra tsy faly bloqué amin'ny miaramila te hitroatra izy nefa bloqué amin'ny miaramila de tsy afa mihoatra de lasany président ala eo de sy atao rehetrarehetra jerevinao le différence ana bunge 1 point foany tsy meny butsika azonao zany hoe raha ohatra hoe tatako hoe 10-0 4-0 de efa tsy fahaizany inona tsika fa le zahatra eo kely foana le zahatra tena eo apotony eo kely foana misy antony zay zay angambany zany fanazavana tsotsotra fa fanatevenana ninareo lahy telo efa presque voalaza anareo amin'ny raha lahy teo daholo izy zay ny zavatra kely mbo tsisy atra mbola zaky député Rastany za moa zany rehefa nisy vaovao tamin'ny herinandro iny zany satria nanao déplacement tany atsimo ny filoham-pirenena de maromaro ny zavatra naliany tany moa zany fefandresahana iteto nandritra ny herinandro vitsivitsy zany fa ny tena nanamarika ny rehetra zany ty resaka vary ty de zay no anararotana anao toy alolo miresaka vary tsika député Rastany satria misy fotoana ianao de miresaka vary ary fiteninao mandrakariva rehefa mivahiny eto de hoe tena mila voky le malagasy ary tena tsisy antony tsy ahafahantsika mamokatra vary fa zany manafatra vary zany zavatra tsy de tena tokony ho zany lara-pameana antsika fa hoe mila mamokatra tsika ary mahavita an'izany fambolem-bary zany tsika de andraso aloha satria so de tsy teto ianao na hoe teto ihany ianao fa mety tsy de naheno tsara an'le kabary de miainga avy amin'le kabary am'izay ngamba député Rastany fanazavatsika satria tany afara dofay ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro ambony de niresaka izy mikasika an'ty hoe fanafarana vary ty de niresaka izy momba an'le fambolena vary de niresahany tao anatin'izay ny hoe tsy maintsy manafatra vary tsika satria lafo be mividim-bary am'izao fotoan'izao mividim-piainana fa raha mba mboly vary tsika afaka roa taona vao mahavita an'izany volo vary zany zay ny teneny fa andraso aloha hoenotsika le izy sady hoenony vaoka le izy no hoenonao ihany ko de miainga am'izay mifanadadiana député Rastany manamana technicien raha efa vonona de alefaso rehatra ianareo teo miteny hoe PDB fa tsy nareo ihany miteny hoe monsieur le président ary tsapaka io hoe lafo loatra mividim-piainana lafo mividim-bary fantatro zany ary indrindra ho atsika tia atsimonosy satria sady mivary minga avy any Tamatavy Toamasina ndraindray vary avy eo Antananarivo ny alefa ty na mandeha samby vao tonga aty fa raha mandeha tomobile zao rehefa mandeha fanireny fanapiny reny zay miala avy any Antananarivo mandeha amin'ny camion tôma aty matetika efa ho fefaky na ny atsasaky mividim-bary de frais fotsiny raha lalana ratsy de lasa lafo be le vary vao tonga aty de menimenina ndraiky zareo mpitsikera hoe lafo mividim-bary ampidiny mividim-bary de ho iaho hoe eny mariny zany ndao ahtsika navatra vary mba ampiena ny vidim-bary ary nareo hoe toatolaniaro mety raha afaka apitso na amin'ny herinandro eo jerevako moa fotoana fa tsy hitako tsony na amin'ny andro alina no avy any Tomasina iny fa efa tonga ao ny vary de ny ampahan'ireo tonga de alefa eto Fort Dauphin mba ampiena ny vidy vary ho anareo vahoaka eto Antolaniniaro mety sa tsy mety
ekena sa tsy ekena asotehaka mafy be a de rehefa mitondra indray tsika hoe apidina ny vidim-bary a de osy izy ndraiky zareo hoe aza manafatra vary aloha fa aloha mamboly vary de osy izy zay hoe andrasana vary vokatra afaka ho taona zany vao ampidinina ny vidim-bary taraikinareo ara zany vonjena aloha ny vahoaka fa eto de na nafatra tracteur na zato na arivotsika afaratsika zany fa efa ao anaty programme atsika ny hoe fahaleovatena ara-tsakafo olona tsy mamaky any velo rano zay natao reny ao anatin'ny tanitsika ny hoe tsy maintsy maleo tena ara-tsakafo tsika mandra-patonga an'izay aloha de tsy maintsy mitady vaolana maharitra mba hoentina aminjena ny vahoaka atao pilafonyvoary eny ary ino moa zany le fanazavana kabarin'ny filoha député Rastany aleo iaingandratsika avy amin'iny le izy fa raha ohatra manko tsika no miteniteny fotsiny de tsy mety fa aleo ny tenin'ny filoham-pirenena mihitsy no iaingantsika zany zavatra efatra ny resany voalohany tsapako izy fa lafo loatra ny vidim-piainana ary tsapako fa lafo ny vidin'ny vary raha izay mahafantatra zany le filoha fa tena lafo le vidim-piainana iny zany tena androany tamin'ny herinandro izy tena manaiky tanteraka mihitsiny zany tena hoe lafo le vidim-piainana efa nisy taona izy efa nanaiky am'le hoe mihinana tsy fihina mihitsy ny vahoaka fa ty zany tena teneny mihitsy lafo le vidi zay nge mahatonga ny olona miteny tsy mitabataba io hoe ary zay mahatonga ny olona te hetsika hitrotry io hoe fa le mpitandro filaminana moa ampiasainareo mafy satria fantatrareo le izy fa mitrotra ao anatin'zany le vahoaka tsy manaiky an'zany lafin-javatra any faharoa de nambarana ty hoe vaolana hita amin'ny fitondram-panjakana de nanafatra vary fa iandry zay vary vokatra roa taona ve zay faharoa fahatelo de hoe taraiky nareo raha izany hoy izy ny filoha zany hoe raha iandry an'ilay vary vokatra zany taraiky nareo raha izany ozy izy fa tsy fantany fa izy ny taraiky ao anatin'izy satria be tabe ny zavatra tsy fantany ao anatin'izany ary fa efatra de hoe ao anatin'ny velorano le hoe tsy maintsy mahaleo tena ara-tsakafotsika tsisy afa-tsy roa taona nge zany sisa latsaka kely volana vitsy no hipetrahany eo am'le fitondrana raha ohatra zany le kajy arak'ilay lalam-pandrenona nresahantsika tsisy afa-tsy roa taona inona ny fahavitatsena ara-tsakafo ho vitanao anatin'ny roa taona amin'ny fanafarambary nefa ianao tsy mamokatra vary ianao raha mieritreritra hoe afaka roa taona vo isy vary vokatra raha ny calculany zany de aleo no manam-pahaizana mihitsy ny tatsa sy mimpamboly vary no atsotsika eto député Rastany de eny am-piandohana tsy hoe eny am-piandohana fa eny anelanelan'le adevitra zany de fa eto zany de fa resahana amintsika hoe mba hitondrana pirofo koa zany fomba fambolem-bary zany de neny député Rastany mihitsy mivary ny voleny mihitsiny na ny teto Antananarivo na ny tany Manandona Atsirabe teto Antananarivo teny bypass de ny tany Atsirabe tany Manandona zay koa mba hanaovantsika pirofo satria nangatahana an'izay hoe aleo mba mitady zavatra mba tena hoe hanaporofona an'le filoham-pirenena de nandeha nidina teny any zay zany mba nijery an'izay mialatsiny député Rastany fa mba nanomana kely am'izay fa zay aloha zany zava-misy enao manam-pahaizana ty resaka volo vary ty zanakatatsa ianao tsy nikapy ianao nandeha nianatra mbola niandriombona ninona raha ny tantara mba re momba anao fa tonga amina sehatra ambony be anao lasa ingénieur ianao lasa tonga tena misehatra zao tontolo zao rehetrarehetra anao député Rastany tena roa taona marina ve vao mahavolo vary eny misaotra anao ny fitenenana fa sady mangorisana na Italia sady malahelo amin'ny mangovotra hoe ahoana re zany en tant que président zany nge anao capable amin'ny rehetrarehetra alohan'ny itenenana ka za aloha to alohan'ny itenenako de mialatsiny aminao fa tsy ingénieur en agro fa tena hoe amin'ny travaux publics ka e bâtiment fa kosany zay le izy hoe na de tsy nianarana ary le expérience satria tamin'ny olona raha hoe chauffeur ny dadanao de lasa chauffeur ianao raha raha mpanao trano dadanao de mpanao trano dadako tompoko de mpamboly tamin'ny ODR miasa tamin'ny fambolena tena tramina kely atsy nrehetrarehetra de zay mbo zanaka tatsaza zanaka mpamboly de le expérience satria nisy formation nisy projet ngeza be mihitsy natao amin'ny fanjakana tamin'ny fotoanandriny de iny zay natako alizy hoe zao mbo fanaovana le fambolena ary tena mipratique eny mihitsy lizy fa tsy hoe resaka tena manidina fotsiny tena mialatsiny resiko tena président teo hoe tena hoana ary président tsika le
zay aby zany mahafosian'ity zavatra rehetrrehetra Madagasikara ty hoentina kabary am'le olona fotsiny sy ny tany andresian-tahatra fa tsy mbo hoe sebasé am' zava-misy tamin'ny anina zay mbo hitako hoe aloha mbo hitako hoe raha kabary ndray raha politika tamin'ny andro président Ratsiraka raha mitomby misy zavatra ray izy raha teneniny nataoko ohatra zao anakamy Fort Dauphin efa fatana avy izy tendrombohatra inona famboleneto inona bele mandra ainy daholo sady firy andro vao miakatra zay vao miteny izy bele zany vomanga zany sy ny tarina na bagety de tena hoe misy any série tato misy ohatry zao mamokatra hoe hainy zay kosa aloha tena hoe en tant que président ino capable am' rehetrarehetra ty président tena malahelo tsy hoe faninjehana fa senga misy iny mara-manonjy fanitsiny ty tompo fa tsy faninjehana fanitsina aiza président misy roa taona vao meka ny vary nareo ve mbo olona inny mba ntaneo ampianatra ny agrola ohatra ka hoe nampitanteo any tatsa zao tompoko za mpamboly telo volana sy tapany efatra maximum vary iny etsa io tsy fatanao misy atao hoe vary aloha miakatra tena ambolena zosika etsana de miakatra décembre janvier décembre de fa presque novembre décembre efa miakatra firy volana zay telo volana io zay raha ampinorana ndray izy misy aliorana angakanyana koa mifaniriny de any vakombiaty tena manomboka de venomboka andray atsoratra io février de afa miakatra efa indro miakatra zany de ahoana andriamato président tena mbo aza fitahana motsika malagasy nge tokony tsy tenanao mitsiny tany fa tena ohatra le mampilatsaka amin'ny firenena de efa maharary le fo efa reraka be loatra de mbola ataona ohatra zay am'foana mbola rotaona mbo za kosa aloha miteny an'izany hoe tsy hoe fanitsehako an'izan'iza fa te fanitsina tompoko hoe telo volana sy tapa amin'ny vary tompoko de efa miakatra raha ohatra anao tena hoe tena anafatra vary zany tsy nitarina azonao dia tokony le afanazavako teto daholo mianga tena antrany brazy inona ny zavatra le nangalariny olona aby miompy se basé zavatra rehetrarehetra raha mpiakatra azy vita miompy sy manosy sy mangady any ny baziny fa so nangalariny dalo sy le sécurité de tsy mahavita tena tsony de solondray le confama le centre de formation agricole ase visaka ny fivondronana de iny tena hofan'ny olona le izy anosena mahavita ny quantité be da be de asevy banque de semence isaka ny fivondrona de lasy io tsy maharitra heroa taona lazanao zany fa vetivety io de lasa fa tena ohatrany tena manabaribary tena ohatra kivy sady ohatra kivy any nalaelo président tokony mbo natsona ihany zay olona mbo capable sy ny tany mba tsy tenitenena nilangenenao de le resaka volo vary mihitsy ny tseny izy koa moa tsy zanaka mpamboly fa zanaka miaramila izy de izy koa tsy niaina tam'izany domaine zany izy nge zavatra hafa mihitsy ny domaine za tsy tena ny domaine tsy manenjika azy fa en tant que président izy tokony capable natao koa raha fandrahoana vary io tokony hainy asina rano sy ny tany fa mety hoe andro ndray androana amy tena tsy atao amy kitay fa atao amin'ny ano raha amy kitay mety ataonao adiny efatra io vao masaka tokony capable ianao amy zavatra rehetrarehetra zao teneninao ary alohany andehananao faritra ray sy mbo matory amin'ny efitenao andro manalina ianao tokony mba tena manao an'io fa lasa kritikiny olona ianao zay rehetrarehetra de hitany olona ny olona nge be da be efa any aminao daholo masony tsy hoe zao tontolo zao natao koa zao tontolo zao Madagasikara eny zao tontolo zao misy diaspora sy ny tariny raha vao misy kely zavatra ataonao de tena zany ve président zany ve rehetrarehetra zay nge nataokanao hoe le fiteniko teny hoe rehefa tena miditra folo zany tena préparena malala ny atsipriana natao koa raha misamy intellectuellement zany mila matanjaka be raha tsy tena afa makeny tena mahita le mouvement rehetrarehetra ty teniko matetika hoe raha tsy dahalo anao fa nagnaraka mitsindretrarehetra maharaka ndray tsy mahafiany le dalo azonao raha folo zany tokony mahafiany rehetrarehetra anao le niteneko kely tamin'ny evitenao mialatsiny avy ta io fa lasa korazany izy tamin'ny président Rafony le hoe zamboka laha tsy nandeha teny analakely mihitsiny za tsy nandeha amin'ny fahatrana inona tondranao inona tondranao alisika tsy fatanao ka raha tsy olona nahantra tompoko zay depara tena fahafantarana hoe tsy mahamenatra depara ny andro omby zay miandro rano amin'ny alina taloha zay avy miasa vakansa de manosy tambary manatsa tahala sy ny tary manetsa sy ny tary miavavaka tena araka tsiprielina izy zatra mafy be nge le fambolena vary sy ny tany fa tokony hoe mbola aheriny le tena olona fa raha ampiny ny any amin'ny firene mandroso ohatrany any France tena hoe mena fiolona manokana tracteur tena ambany be vidiny ny fanaovana vola amin'ny banky tena mena be da be
de tena misy surproduction azy tena fa mahavita tena fatela be io le fateniko fiteniko atreoatreo moa fa tsy ompiampiana fiteny zany fiteniko malitetika eto tamin'ny andro narinam-pomerina anke tompoko de afa mana mbola tsy nianatra izy nanana vision famesahanay teto mihitsy zay ma député fa valo fantrano misary tsy manana fa tsy misary aho izy ary mazava ary nampatanjaka merina tompoko zay le nazakanao izy ny tonga de afa hoe tsy nihirahira sy nitara fa hoe aleo be tsy mitatatra tatariko mahatonga tambary ditanao nahatonga trano vavety zany mampavoky le merina lasa ny lasa par rapport amin'ny peteta Madagasikara izy lasa lavitra be de niteny toy izany président Ratsiraka tamin'ny androny président Ratsiraka ki politika any kipo tsy nanao slogan tsara mihitsy ny président Ratsiraka hoe firenena matanjaka ao anatin'ny taona 2000 izy zay mana mahafatsy ampononao aminy afaka manondra zay ny firenena matanjaka nefa hatramin'izao mbola hoe tsy manafatra tsika raha hoentina am'izay tenin'ny président fahavitatena ratsakafo zay fa tsika de faly re mbola on sambo izy izy azonao amin'ny vola everiny fa zay manko le fahavitatena ratsakafo le manafatra le manafatra de bo manaova vision mana raha miteny raha mangataka ministre mianina natao spécialité anay ary bo mangataka hoe zay nge vonona nge tsika miaramontsy mbola misy roa taona tapa latsaka kozy izy nareo firenena raha manana ty tompoko ary mampalahelo mijery le malagasy mahontsa nona sakafo tena mato azy de zay ny mahatonga lizy hoe mbo tsy mba aloha tompoko tena mba avitatena sakafo fa tena mijaly de zay angamba lizy nahatonga azy nao eny mbola toiziko moa rehefa avy ny hevitra fa misy zavatra tiako aseho mijery atsika manko député Rastany satria miresaka varitsika de angatahako namana technicien raha possible namana technicien satria aloha mba tsy mitory tsy misy proof-tsika député Rastany manko miteny hoe vary aloha vary zao izy de sady manao fanazavana zany ianao misy vary zay nambolena tery bypass tery tsaiky na vary atanety iny raha ao ny sary namana technicien de mba alefaso kely teny bypass teny aloha le député Rastany mihitsy no aseho eto io izy io efa jinjana ny sasa aiza zao i député Rastany ery amin'ny bypass 500 mètres alohan'ny tetezana raha ho any Mbomanga kely zao le forme le vary tanety tsy mitovy aliany na avo izy ary ohatran'ny mavomavo de jerevy manodidina tsisy vary niakatra fa io ihany niakatra satria io matato sady misy rano matato io ny amin'ny tsisy rano de zao ny volana io zao député Rastany zao io zao 3 volana sy tapany io fa tsy roa taona tsy roa taona ataovy seré député Rastany firy zany superficie an'io na azona firy taona ny superficie na tonga de tio zany fa nilantsako sy ny tariny satria tena fa mampafantatra azy 7 tonnes à l'hectare zany io hoe 7 tonnes à l'hectare satria jerivinao jerivio izy olona angamba izy olona mpamboly varotsy ingénieur le pia lava be izy vokatra be sady avy be izy tanao mivarotsika fotsy loatra fotsiny salo igny jerivo izy salo igny tanao lava be sy ny tariny io na mavesatra tsara le any de jerivo manodidina azy napasiaka tsisy satria tsisy rano fi isiana anaovaka tamin'ny herintaona nanao mbola tsy niteny tamin'ny fandrona ataoko izy tena manory zalahy zay vao mbo samy teny tsy mitetitety telo volana mahery azonao 7 taona zany afatra kely azonao afatra kely zany hoe filoham-pirenena aloha misapotisika rehetrrehetra Madagasikara fa mahafatra ny gouverneur ako jerivo zao misy makany Masindray misy makeria nina hoe malalaka mety zao technicien misy makany Kady Vorobe misy makarina tsinana rehetrarehetra hitako tena mpandeha amin'ny maina fa raha atao vary tany atao fotsy le semence asevidio aza manao lalana aza manao pavesy ny tany 1 kilometre nataonareo fa mba teneny le budget rehefa tsy anao fanjakana ianao mba tangavina mba ataovy le semence vary tanety de tena tonga de fa hoe le vary maina tsy mahatatorana le olana mako azonao zao ny tena problème ambolena le vary osena de ketsana à partir kely herinandro izy de maina vakivaky de atratsy maniry tsisy résultat nefa raha vary tanety misy rano orana cyclone-n'Andriamanitra mahazo an'iny izy de efa mahazo eny misy ny rano de efa maniry izy tsisy ny rano zay ny avantage azo atao amin'ny tanety azo atao amin'ny tambary
fa raha tsy le onaona kosa aloha tsy mety aminy ity le vary ty ve le nitenenina hoe zaraina le olona le afaka mamboly satria navokatra fitoana teo azonao de io no zarako am'le olona satria le tamin'ny heritaona tsy kitihako kitihakely any aloha menampiasa tamin'ny tia tonga de io no zarako an'le olona satria mbo manao exemple ianao mba maha-olombelona ianao mitabataba mpantsaha tsy ny tany tsy vita amin'ny vava tompoko ty fanarahana asa le izy de raha mety indray namana technicienne iny zany le vary atanety iny zany le teto abypass baisa tenikely am'le vary bypass mbola nisy kely io satria lizy amin'ny deuxième moko ngama tsotra niny député Todiso hoe tatsadolo ny akabiaza fa kelikely le surface fa presque anakavy le olona fa nisy olo avy any ambatona zaka misy avy any mbo malaza avy be tapera Madagasikara ny commande nakataona misy mitsy allo mbo meolo izy marina fio tena mbo vokatra men'Andriamanitra anazy tsy mividina meko fotsiny fa ny zavatra